faly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika mpikambana amin'ny rahalahy avy eo anivon'ny atokotiko Madagasikara avy amin'ny sampana tanora tiako Madagasikara ny vahintsika eto anatin'ity fandarana ity rarotina ny fandalovany teto andrenivohitra nanatrika fivoriana teto dia asaitsika eto anatin'ity fandarana ity izy ato amin'ny akavanako Kevin Ratrimo Arson mpikambana avy eo anivon'ny atokotiko Madagasikara any amin'ny faritry Bongolava iny ny tenany ato akaviako indray kosa Dina tokony aina avy eo amin'ny faritra na ny maromaro kokoa avy eo amin'ny kominan'ny Soavinandriana Itasiny misy anazy samy mpikambana eo anivon'ny atokotiko Madagasikara sampana tanora izy amin'ny rahalahy ireto dia nasaitsika eto anatin'ity fandarana ity lohahevitra voalohany resantsika Kevin sy Toky ny resaka fanajana ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ngamba tonga ny Dina aloha no mitodika voalohany amin'ny ankapobeny anisan'ny voaresaka ireo nandritra ny fivoriana atrenareo teto Antananarivo ny resaka hoe fanajana lalam-panorenana io aiza aiza ny fahitany Dina Toky an'izay lafiny anankiray izay amin'ity fitondrana ity ny mpanohitra raha teo tsy mijanona mitsikera mihitsy amin'ny resaka fanitsakitsahana lalam-panorenana tato anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ia, misotranao Joël. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria noho izy dia afaka mba tonga amin'izao toerana izao hiresaka amin'ny vahoaka malagasy ary maneho ny fisaorany ihany koa ny MPS ny amin'ny fandraisana dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra izay miaino sy mijery izao fandarana izao indrindra ho antsika amin'ny faritra Itasy avana manokana ianareo Soavinandriana miarahaba salantra tompoko lahy salantra tompoko vavy mahakasika ny fanajana ny lalam-panorenana tonga tokoa zao ny fotoana mety ho lasa aloha ve ny hanomezana ny naoty ho an'ny fitondrana amin'izao fotoana izao eny fa mbola ao anatin'ny asa kanefa fa efa ny ohatran'le fisasahan'le izay mihitsy efa azo atao sahady ngamba no hoe nanahoana satria afaka fotoana fo dia hiatrika an'izany fifidianana izany vahoaka malagasy ny filoham-pirenena fa maninona moa satria ihany koa efa tapitra ny mandahany CENI teo dia amin'izao fotoana izao efa napetraka ny ray sahady ny CENI amin'izao fotoana izao midika izay efa mitsinjo sahady ny hoe roviana ny fifidianana tokony atao hikarakara izay fitondrana tiana manamarika nefa fa tsy voahaja ny lalam-panorenana raha niteny izay fotoana ny maromaro teo izay inona ny antony dia tsotra ny rafitra no mitondra ny tany sy ny fanjakana io lalam-panorenana io izay tamin'ny taona 2010 ny fitondrana amin'izao fotoana no nanao azy ary zareo zao no mitondra amin'izao fotoana izao ka ohatran'ny hoe hita sy taratra fa izay tiany hitondrana azy no ohatran'ny miseho amin'izao fotoana izao raha tsy teny fotsiny hoe ny lalàna ny fean'ny mpanohatra ohatra raha tsy teny fotsiny hoe ny fanendrenan'ny gouverneur ny lalam-panorenana iny milaza foana hoe fidinany lehibe ny faritra raha tsy teny ihany koa hoe fa ny zo fototra fafana miteny maneho hevitra eto Madagasikara tsy voahaja daholo zany rehetrarehetra zany dia ankehitriny iroso amin'ny fanomanana ny fifidianana nefa ny fitondrana itsika mahita amin'izao fotoana izao fa misy zavatra takiana vao tokony iroso amin'izany zavatra zany tsisy tafapetraka nefa ireo zavatra rehetrarehetra hoe takiana ireo mialohan'ny irosona amin'ny fifidianana ireo zao tsisy tafapetraka manginy fotsiny ny rehefa tsy ajaina ny rafitra tsika zany mahatany republikana tsika zany dia zay ny maha-demokrasia ny demokrasia hoe ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka ary ho an'ny vahoaka raha zavatra misy nefa nijerena tsy tena tamin'ny vahoaka ilay fahefana amin'izao fotoana raha malala ny hoe resaka hoe doublon 1 million de voix mahery porofon'izany mpikambana tao anivon'ny CENI izay nanambara fa misy tsy fatomombanana tokoa iny zavatra iny izany rehetrarehetra zany dia efa midika sady hoe misy rafitra tsy voahaja zany ao ka minso mananteny zay fa raha mbola iroso toy ny lalana nitondrana fifidianana teo iny dia
mbola fanitsikisana sahady ny zavatra ny lalam-pandrenana malagasy ny zavatra zany satria tsy tanteraka le hoe avy amin'ny vahoaka hoan'ny vahoaka lasa tsy avy amin'ny vahoaka zany le fitondrana sy le fahefana fa lasa sady tsy hoan'ny vahoaka ihany koa fa lasa sanatria ohatrany hoe hoan'ny fitondrana hoe hoan'ny mpitondra ve ono araroto kely any dina toky ny aina efa ben'ny tanàna tany aloha tany anisan'ny ben'ny tanàna tanora indrindra teto Madagasikara tamina ben'ny tanànanao tamina tanàna ray Ampatsaivinao ngamba rehefa avy eo tany akaiky ny Soavina Andriana tany ny resaka fitsinjaram-pahefana ahoana ny tsy de tena voaresaka teo loatra mantsy zay fa anisan'ny voafaritra anatin'ny lalam-paniriana koa resaka fitsinjaram-pahefana ahoana fahitanao anazy amin'izao fotoana izao na tamin'ny ianao ny tantana inona sy inona tokony ahitsy ohatra ao anatin'io mba tena hoe hipetraka marina zay hoe tena fitsinjaram-pahefana tena izy zay misaotra ny amin'ny fanontaniana marina tokoa commune Ampary faritra Soavina Andriana faritra Itasy tany no ny andraikitra ny tena tamin'ny taona 2007 ka hatramin'ny 2015 teo mitondra ny zay nabentanana ny tena na tsy ary tompona andraikitra tamin'izany satria tanàna ve de avela tokony hitondra fampandrosoana ny fitantanana ny resaka décentralisation le resaka tamin'izany fotoana zany a tsaroko tsara ny tantanana ny fitantanam-bola dia ny atao hoe budget des moyens raha zay ny malaza azy amin'ny fomba fiteny ankehitriny a efa nisy le lalàna le hoe 2004-007 zay mikasika ny tokony hitondrana ny loi de finance eto Madagasikara zavatra takiny io de ny hoe fampiarana ny atao hoe budget de programme tamin'izany a budget de moyens no nampiasana tsy de nahitana tena hoe efficient tsy de tena ahitana efficacité tokoa na efficience ny resaka hoe fanatanterahana ny taux d'exécution budgétaire ny filazana azy hoe tena tonga any amin'ny tena tokony ho izy ve tsy ny teo amin'ny commune ny tantanana akory fa amin'ny ankapobeny de takina zany hoe ahoana ny fomba fampiarana ny budget de programme io ny fitondrana am'izao fotoana ve mba efa tena mametrapetraka n'izany zavatra zany am'izao satria io no antoka isin'ny tena hoe décentralisation effective anivon'ny vonjom-boaka paritra tsinjaram-pahefana na ny faritra eny fa na ny province na ny commune eo koa reo le établissement public reo tokony efa ampiatra n'izany zavatra zany mba hoe ohatran'ny ohatra kely tsotsotra raha ohatra zany de tsangatsangana dia ndaotsika telo mirala mianaka ohatra hitsangatsangana zay le budget de programme ay de mba ohatrany hoe mba andaonao participation zay aloha zany hoe arakaraky le vola eo am-pelantanana zany a zay vao manao programme na azontsika zao ohatrina ny azontsika ohatra de zay tsika vao mandeha manao programme hoe ay andao hatreto ihany ny vitatsika andao ty no ataotsika zany hoe le vola eo am-pelantanana zany le maîtrise des ressources no anaovana développement économique et social anaovana fitantanana zay zany mahatsara le budget de programme koatra mbola tsy tena mahita zany izahay ankehitriny hoe aiza ny fampiarana an'io zavatra io am'izao fotoana zao ary amaranako an'izay ngamba ny resaka lehibe ny faritra efa voatsidika kely teo ihany hoe tokony any amin'ny fifidianana no azonana azy tsy mbola endrika nefa ny a taty-ariana fanendrena gouvernoura no niseho tsy mbola hoe endrika anankiray ahitana ve zay hoe mbola tena tsy tena vonona tanteraka irosany amin'le resaka fitsinjaram-pahefana sika marina mihitsy zany endrika tsy tena mbola manambary zany hoe fitsinjaram-pahefana satria mbola atendrena reo olona reo am'izao fotoana zao ny olom-boafidy ara marina hoe 1695 nisan'ny commune maneran Madagasikara olom-boafidy ireo hitantana n'le vony zay le fitsinjaram-pahefana mantsy reo no fidin'ny vahoaka na ny vola tantanan'ireo commune reo rany de tena kely tsy mahavita manodina akory ny fonctionnement ny commune akory ara ny hoe ny lalàna zay manambara hoe izao ny fidiram-bolan'ireo commune reo eny ary mitodika kely ataon'ny Kevin Ratrimo Arson resaka démocratie sika teo ny resaka fitsinjaram-pahefana ianao avy any amin'iny faritry Bongalava iny resaka fandriam-pahalemana olana be ho anareo am'izao fotoana zao a fa mety misy ifandraisany ihany koa zay am'le resaka fitsinjaram-pahefana inona ny fanazavana mety hoe azony Kevin hoentina mikasika an'izay loha hevitra anankiroa zay ya Joël
mamela ianao angambany raha ohatra ka iaraba satria ny fiarabana dia toy ny fary lava vanika tsy lany amamina eto dia miarabanao izay fanakaiky ary fampiadevitra anay eto amin'ny plateau any MBS ary misaotra anao nampandrosanay amin'izao horetinanay izao. Miarabanareo vaoaka malagasy tsy vaky foretra ary miaraba ny vahoaka ny tsoro mandidy manokana izay ao anatiny atao hoe fangiry firina ary marina tena atao hoe fijaliana. Mipetraka ny fanontanianao manao hoe ahoana ny atao hoe décentralisation sy ny lalam-pandroana eto Madagasikara. Raha amiko manokana dia tsy mipetraka izany loatra amin'izao satria ny fifidianana mbola tsy vita e. Ny fifidianana be ny tanàna député ny président de république zany ndeha ataontsika hoe vita fa ny fifidianana président pokotany hatramin'izao mbola tsy vita. Maika fotsiny tsika ny olona seny nefa ny fifidianana mbola tsy vita. Aiza ho aiza amin'izay zany le lalam-pandroenana eto Madagasikara. Nefa zany président pokotany zany anisany miasa indrindra solo-tenana président de république zany any base any fotony. Mafy ny asan'izany. Tokony hoe atomboka hatrany mihitsy le fijina ra-pahefana fahitany Kevin anazy. Zany no tokony ho izy raha tena hoe ary hoe fanresana firenena républicaine be fa tsy mety ho tanteraka mihitsy. Voilà, zay mihitsy ny tokony atao voalohany. Raha vao tsy zay aloha mipetraka miangavana ifotony na base de lasa manisa membotra. La le fansana zany lasa tsy manisa ray roa telo ka hatramin'ny folo fa lasa folo midina. Zay ny hitako olana amin'izao fitondrana izao. Zay zany misy mahasamy hafa ny fitondrana tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana sy ny fitondrana ankehitriny. Fitondrana tamin'ny Marc Ravalomanana dia anisan'ny sarotiny amin'izany président pokotany ary motiveny ireo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mbola hidirantsika izany. Zay aloha zany anankiray dia anisan'ny atao hoe tsy mipetraka le décentralisation na ny atao hoe républicaine amintsika. Hidirako indray ny atao hoe démocratie satria zany ao anaty lalam-pandroenana daholo zany. Ny démocratie dia tsy misy ato amintsika eto amin'ity firenena Madagasikara ity tsisy. Lasa voafeny olona raha manao ny heviny amin'ny fomba malalaka, lasa voafeny, lasa teriterena ny hafarany tonga anamponja. Maro nefa tonga anamponja amin'izany. Fampitahorana amin'ny mandeha. Ka zany zavatra tsy mety zany. Lasa fitondrana lasa mialatsina fomba fiteny lasa fitondrana barofo le izy amin'izany. Tsy manana finokevitra malalaka le olona amin'ny zavatra démocratie zany. Tokony mihena kianja anankiray an'izany ny andraikitry ny fitandro filaminana miaro an'ireo vahoaka reo rehefa tonga anatin'ny kianja tsy hivoaka an'ireo fa aloha izy hiditra ao hanao ny heviny. Tsy zany nefa ny zavatra misy ato amintsika fa raha vao zany misy hoe hanao hevitra mivoaka malagasy miaramila, sandarma sy polisy be dia be ny tonga. Eny tsy de hidirako fa zay le hoe zay zany ny olana amin'le firenentsika amin'izao. Lasa mitatra any amin'ny raha matahora, lasa mitatra any amin'ny resaka fonja de vao teritery mivoaka malagasy de lasa manono foana ny hafarany. Lasa manono tonga manono foana ny hafarany. Ka zany ny zavatra tokony hoe jerena akaiky zany amin'izao zavatra iainantsika izao. Zay zavatra zay Kevin ohatra hoe le zavatra iainana tatoato tetỳ tanan-dehibe fa maro ny mahafantatra fa i Kevin mpandraraha miara-miasa amina tatsaha maro be amin'iny faritry Bongolava iny hita taratra any amin'ny olona mpifanerasera amin'ny Kevin avy eo ohatra zay fatsapan'izay hoe tsy tena misy démocratie marina eto, tsy tena misy fanehoana hevitra amin'ny fomba malalaka eto. Sa ve ireo olona zay hoe lavitra ny tanan-dehibe ireo tsy de tena any loatra ny tena lahara-pahamehana ho anazy. Hita foana zany ary zavatra mifamihana manko le décentralisation sy ny zay zavatra teneninao zay famihany be ireo. Raha ohatra ka manaja ny asany fa noho ny tsaiko noho ny fatahorana ve sa ninona mba ho tsy teneniko hoe matahotra gadra ve sa ray compli amin'le zavatra ve misy député anankiroa ohatra na faritry Bongolava manara-maso mpanatateraka izy ao anatin'ny fahefana zany misy mpanatateraka any fa tsy mipetraka ane zany any aminay any zany hoe tsy mipetraka zany le démocratie, tsy mipetraka zany le lalam-pandroenana fa raha samy mandray ny andraikitra izy ao anatin'le lalam-pandroenana ka matahotra zay lalana fiaina zay de mandeha ho azy le zavatra fampandrosoana sy zavatra rehetrarehetra fa misy zavatra akiteritery eo zany de na le député misy fotoana ohatra miaohatra lasa mifamaly, lasa rehefa tsy azony amin'ny moramora de lasa ady ny hafarany,
lasa mifamaly ohatra ny gouvernoura sy ny chef de réseau sy ny député ohatra na lasa mifampatahotra ohatra satria zay le izy akiteritery ianao nga tsy tratrako de lasa tsy mandeha de lasa misy fiaina am'le vahoaka malagasy majinika l izy tsy mipetraka zany le démocratie sy le fiaraha-miasa ao anatin'le teritery zay de zay le teneko hoe tsy mipetraka mihitsy zany le sata le lalàna ny fiaintsika atao Madagasikara zany tsy mipetraka fa gororarora nga nitenenako anazy de samy manao zay daniny kibony sy mahafinaritra anazy le mpitondra ankehitriny lasa tsy mifanaja ny mpanatateraka sy manara-maso ny mpanatateraka tsy mifanaja satria le lalàna ny fe anazy le aty avelany lalàna ife tsy mipetraka tsara le arifanina le balistra de lasa samy manao zay tiany de lasa ny afarany lasa mifamaly ananay ambongolava any zao mifamaly mihitsy famaly ny député sy ny gouverneur za miteny zany mihitsy lasa tsy mifampitovy hevitra nefa tokony ampandrosan'le faritra natao resaka fandriam-pahalemana tiako asianao tsindrim-peo kokoa inona ny tena olana amin'ny resaka fandriam-pahalemana raha fahitanao azy satria araka ndraikitra hoe nao mifanerasina matetika amina mpamokatra amin'iny faritra iny fandriam-pahalemana zonina rosy bongolava namana zo tena zonina rosy tena hatramby zao tena mampatahotra mihitsy mitsofoka any ny antony de tsotra tsy mipetraka ihany le décentralisation an'le izy io miankina amin'ny fandriam-pahalemana io raha vao tsy mainga avana amin'ny baziny na avany fotony mihitsy fandriam-pahalemana na asianao gendarme isaky ny elakelan-trano sy miaramila aloha de tsy mipetraka foana fandriam-pahalemana ny antony de zao reo président pokotany reo quartier mobile reo motivé reo ara moral motivé reo ara matériel motivé reo araka fizika rehetrarehetra zany mila anatonan'reo de resahan'reo de enona fitarainan'reo fa mijaly reo anatolo ambany vohatra any ny antony mahatonga le sécurité tsy milamina président pokotany tampokarama ny tsisy maivana ela be vao azy ohatrany hoe mitaky inondreny izy mitaky any tampokarama atao hoe tampokarama mo filaza anazy fa miny raha atao hoe karama miasa ny reo anao fokotany any miasa reo ny amin'ny andro alana amin'ny andro atao natsony reo miasa ary fokotany tsy mipetraka hoe fokotany anankiray fa misy zanam-pokotany manodidina alavitra miampita rano vao tonga any miasa ny quartier mobile reo quartier mobile reo nefa niresaka matériel tsisy tonga ny dalo amin'ny alina manafika ny dalo amin'ny fitaovana blindé tanao tsara reny fitaovana am'izao fa miparitaka etsy roa raha malala zany kalaky ny pistolet sy ny toeto be da be quartier mobile sady tsy kobainy tsy firitra tsy manana nin'inona izy na ny torche ara tsisy lape de poste ny lape de poste tsisy pile zany zavatra any tokony jerena am'izao zay le hoe le décentralisation tsy mipetraka tsara zany hoe mandeha ohatran'ireny colonne vertébrale reny mainga avy aty ambony mpatonga ambany jerena amin'iny tsara mihitsy fa raha vao amin'ny colonne vertébrale io misy point anankiray vo tsy mijoro tsara zany le azon-damosina ka zay zavatray mila jerena président pokotany tsy mandray karama izy zany moa diso le fomba fiteny hoe tambo-karama fa ataovy hoe karamany anazy vata karama mihitsy mena anazy miasa reo satria le izy indraindray tsy mahatratra an'le fetrany karama farany ambany eto Madagasikara zay de efa anisan'ny matsikaiky de zay ny tsy asaina antso anazy hoe karama de zay zany ny lona anankiray hoe mahampanaelo izy reo zanam-pokotany reo ohatra nao taratasy eo amin'ny président pokotany fokotany anankiray tsy mahazo ale tambo-karama izy zany rehefa tsy mahazo ale tambo-karama izy de tsy maintsy anao kolokolo izy ty président mba sony avoany ty akoho ty fa ty akoho tsy fantarana ko alatra tany any amin'ny zanam-pokotany anankiray de soniavana izy satria izy tsy mandray andale tambo-karamako de lasa tsy inona le izy tsy mipetraka le fandriam-pahalemana zay zany ny olana anambany voatra aloha mila jerena voalohany jereo tsara aloha reo ao misy président pokotany quartier mobile andro masom-pokon'olona reo aloha jerena aloha reo rehefa voajerinao reo fandriam-pahalemana tsara indrindra amintsika malagasy de fombatsika malagasy ka rehefa mipetraka tsara ny fomba malagasy isy naratsany zay hatram'izay de mipetraka ho azy ny fandriam-pahalemana fa efa simba le fomba malagasy ne tsisy an'izany kolokolo zany malagasy tsisy an'izany fanafika sy mangalatra zany tainkobo mivadika raha tsisy naka taloha fa potika izay rehefa potika zay de lasa tonga amin'ny fampikakay de lasa rava le fandriam-pahalemana tsy mifabetsaka miaramila na ny gendarme tsy zany fa le saina mihitsy aloha mila kolokoloina na iana ifotony any zay aloha jerena zay zany mahatsara ny fitondrana teo aloha ny antony de zao rehefa mananasa ny olona de tsy mangalatra any ambany voatra nefa ina ny asany mamboly de miopy da tidiko tsara misy an'zany atao hoe PSDR taloha tana fahatro bongolava tany mba tsy teneko hoe fahatra hafa misy fa zay aloha nanakoporo fa na fahatro bongolava io PSDR io de misy fizarana fitaovana inona le fitaovana
angadin'omby chaîne sarety omby anankiroa reo omby sy angadin'omby chaîne sy sarety reo ho an'ny tokantrano 5 na 4 amin'ny fikambanana reo tokantrano 5 na 4 reo miteraka olona 5 na 4 na 4 zay ny zanak'le olona fikambanana am'le fikambanana angadin'omby sarety zany amin'ny tokantrano anankiray nefa misy tokantrano 5 zany hoe misy olona zany eo a velomin'ny angadin'omby sarety chaîne reo misy olona manodidididina nefa any amin'ny 100 any inona ny masy tombontsoa velominy mihitsy ka satria enona ataoko hoe velominy ny zezika aloha mipetraka fotsiny amin'ny omby anankiroa tsy mividy zezika izy mamokatra tsara izy miasa angadin'omby izy miasa herinandro ny omby anankiroa amin'ny tokantrano anankiroa mavita amin'ny hektara izy tsy midory fitaovana izy misy ny antatsa ty asa fa tsy ampy manan'omby ny omby am'izao am'le fandripalemana tsy mipetraka noho n'iny alemle tsisy asa de rehefa mipetraka le omby ampisidera tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana miasa le olona tsy mangalatra aloha satria miasa mahita misy omby ao ambalany misy sarety eo ny asandray maraina 5 sy 1 alina na bongolava am'izao 5 sy 1 alina 2 sy 1 alina io ka raha miasa andray maraina izy a raha mividy vary zao vary 700 kapoka fa mbola idiratsika zany 700 kapoka efa mamahazo vary 20 kapoka zany efa ampiainany eo amin'ny 3 andro hoe 4 andro zay zavatra zay zany tsy jeren'le fitondram-panjakana kehitriny zay fa maika fotsiny zay mahafinaritra amin'ny masony ataony misy fotodrafitrasa ngeda be zany raha mandalo amin'ny renina nareo de jereo misy toerana anankiray atao hoe andramo velona misy trano be eo misy tamboho miloko misy jiro restaurant oniny eo de fisakafoana le soroatra moa za tsy nitsofoka atao anatiny tsisy mipetraka zany tsisy mpanjifo zany tsisy tenana nkoko atsahany no mimpisy nefa ny vola lany eo taoko hoe efa miliara zany zavatra zany inona zany misy député anankiroa aminay inona zany manara-maso mpanatateraka anao afaka manana droit zany anao manontany natao inona ty de ahoana ny vola lany tam'ty de nanino ty zay le décentralisation zay raha tena matahotra an'le fitonjara-pahefany ianao zany raha matsapy anao fa fahefany vahoaka ny aina aminao de apetraka tsara zay petraka le trano petraka ny tampo tsisy mininona efa firy zao manko sika zao fa hitrana prolongation fitondrany ty efa prolongation efa fanalavam-potoana manko zao efa kely sisa raha tsy tenenako hoe tsy mitantsoa efa kely sisa zany hoe zavatra rehetrarehetra zay nampanantenany zany a mety tsy ho vitany fa za aloha tsy de hiditra am'le hoe tsy vitany na vitany fa aloha mivoaka malagasy ny tsara fa le zay vitany no tsisy vokany mba tenenako atao inona io e ka zay zavatray Joël mba tiako ampifantarana eto hoe tsy mipetraka ary tsy raha voatreo zany tsy mila mifameno tsara zany reo e mila mifameno décentralisation sy ny androm-panjakana reo anankitelo reo a mila jerena daholo reo ny Sénat ny eo amin'ny assemblée sy ny eo amin'ny haute cour mila jerena zany reo fa tsy atao petatoko sy aingotsehatra mandamy vola pirenena fotsiny eny amin'ny tontolo ambanivohitra no mbola tiako amiazany kely fantaniana ihany amin'ny Kevin vidy vary 700 ny kapoka hozy izy teo le olona nefa le olona rehefa mivarotra vary rehefa mamokatra vary ohatriny ny varotany an'le vary ohatra zany zavatra zany de anisan'ny mampalahelo bongolava ngamba anisan'ny tena mpamokatra akoatrany hoe lemaka mpamokatra na vary na katsaka tena todiako amin'ny voaka malagasy zany mampalahelo zao vary any a 700 dimapolo sena 700 kapoko io le vidinana tsena ary 95% ny voaka malagasy any aminay de mividy vary daholo tompoko nefa ninona mpamboly a zany zavatra zany tsy hitandrareo ny teknika zany hoe inona misy zavatra mamboly nefa izy de rehefa hivarotra izy rehefa de ohatrina ohatra de hoavy any am'izay manko mafy manko zao aloha zao zany hoe mividy am'le 700 izy zao tonga nefa ny campagne tonga zany fiakaran'ny vary mois d'avril faraparany avril mai juin juillet eo zany efa bolana eo mois de mai juin zany tena fiakarana miakatra tena miakatra de rehefa mivarotra izy amin'ny kapoka 500 sy 200 ny kapoka zay nivarotany zay nivarotany tatsaha zay nivoaka le sasarany nesany nefa mafy miasa amin'io a mbola miasa mbola manosy mbola mandravikosy mbola manetsa mbola mijinja mbola mikapoka mbola manahy mbola mikoroka zay vao tonga any am'le varotana inona tokony vahaolana Kevin raha fahitanao anazy vahaolana am'le izy de tsotra sy resaka politika tsotra le izy merina kely aloha tsisy ratsiny zay ataony teo aloha e angalao tahaka aizany fahinana amin'ny zavatra ratsy
azany tena le fitondram-panjakana aiza hoe régime président Ravalomanana ty de tsy mety rehefa hitanareo hoe mety de ataovy mihina raha toizany zany PSDR zany toizany zany PSDR zany toizana motivena ny tatsaha mena angady mena fitaovana izy amokatra masom-bolo mamaika anao amiana azy ka masom-bolo atao inona tsara le masom-boly fa mila mbola miasa izy aloha mbola mahavadika iny mbola mila zezika iny mbola mila tany tsara iny zay vao maniry tsara le masom-boly a fa tsy tokony zay aloha mamaika fa me fitaovana aloha le vahoaka malagasy tatsaha fitaovana mena anazy hiasa izy raha izay zay vaolana aloha fandroany a misy taloha misy an'le hoe sopitrimbonana nampatsiavana tsiavana teo moa zany misy an'izay taloha fa tsy tonga hatrany farany moa zany zavatra zany tokony atao lasa manao foana maka zao le vahoaka malagasy am'izao le tatsaha satria tsisy hoanina izy aloha maty rapitso zay maty androany misy an'ireny banky tsy miankiny reny misy ekam ao notiva ao ny microcrédit ao reny banky reny lasa miditra am'ireny izy satria tsisy hoanina izy elany an'le mba hoe maty lao maty rapitso moa sa lao maty rapitso zay maty androany lasa miditra am'ireny izy any ny afaran'le vahoaka malagasy fa tokony atao rehefa tonga mivokatra manao trangeda be anankiray fidiny fitondram-panjakana io amin'ny vidiny lafo tsy hoe lafo be zao maka zao mivary manodidididina any amin'ny 300 ny akotry ohatra io de rehefa mivarotra nefa ny am'izany fotoana zany 750 900 eo vidina vary fidiny fanjakana io ohatra hoe 700 miaina ny vahoaka malagasy zany mba par rapport an'le 700 zany efa mba 700 zany am'le campagne miakatra le vary amin'io de atao amin'ny toerana anankiray manana carte aby re olondreo am'zany manana toerana hoe fokotana anankiray ohatra ato mipetraka ny vary ny fokotana anankiray de vidiny io de apetraka ao ihany rehefa moka an'le vary am'izao période de soudure anatin'ny sarotra zao a avoaka le vary de iny olona iny ihany natsona manana carte ohatran'ireny manao sekam GCV mialatsiny ohatr'izany amin'iny zany tsisy zana-bola tsisy zavatra hoe manerinery anao avoaka le vary averina le vidina vary tsisy zana-bola am'izay ny vary efa mivoaka 900 700 de mahazo tombony zany le vahoaka malagasy am'izay mpianatra lasa mianatra inona mahatonga mpianatra be da be tsy mianatra tsy manana droit andoavana Nicolas tsy manana vola andoavana hividianana ny tablé tsy manam-bola atao ino hividianana fitaovana ny fampianarana koa tsy afaka anaovana razo maotsony satria ny antony be da be nampanantenana hoe atao maître frame atao ohatrohatro zao ampidirina mpiasam-panjakana tsy tafiditra de tsy afaka anaovana tsony hoe aloha fa rehefa miakatra mivokatra mena indray le sandakaramanareo ry mpampianatra maître frame tsy mety tsony izy satria mibetsaka ny lasa frame no le mpiasam-panjakana amin'ny EPP anankiray ohatra raha misy EPP anankareo mpianatra anakenina 5 no karamainy ny vahoaka malagasy ny tatsaha fa ny ray no mba karamainy fanjakana zany nefa tao anatina vely rano ka za tsy androko tsony fanakianana manko zao fa mandre fotsiny hoe aiza seza le izy za tsy anakiana satria tsy andro ny fanakianana zao lasa tsy mipetraka indray le démocratie amin'ny resaka hoe opposition sy ny anina apetraka zareo am'izay koa manko izy raha vao zay fa za koa hoe de misarika hoe tsy de andro ny fanakianana tsony zao fa le zavatra vitany ka tsy mety na antao tenenana fa ny zavatra tsy vitany efa tsy vitany tsony fa prolongation zao tsy vitany tsony io ka zay zavatra zay zany tiako apetraka namana hoe mila motivena tsara reo tatsara reo amokatra izy miakatra mivokatra any a za mpandrarà no tena anao mpividy vokatra tsy rebirebe reo mpandrarà reo amin'ny zavatra reo manko misy mampiasa vola amin'ny zavatra tsy mety koa amin'ny lafiny anankiray fa misy izy loha amin'ny normal be koa izy raha hividy satria raha tsisy bovidy koa reny zavatra natsara anatolo ampanivohatra any de inona tsisy vidana an'ireo PPN tsisy vidana ny sira tsisy vidana amin'ny menaka tsisy vidana amin'ny pétrole jaliko io izy lalana ratsy de tsy maintsy amidiny tsy maintsy amidiny lizy na 200 rankilao ny sécurité magnony fotsiny tsy maintsy mitondra zao reo milatsaka anambavola de tsy maintsy mitondra miaramila satria ratsy ny lalana sécurité tsy atokisana de iny efa karama koa iny mipetraka zavatra ohatry zany a tokony ho tsapana ty fitondrany ty mafy ohatry zany izy mieritreritra hoe tsisy dikany zany fa zany aloha mila amboarina de miakatra io rehefa zay no milamina daholo io zavatra rehetrarehetra ya io ona ampatsivy kely ihany foana hoe dina tokony ena be ny tanàna taloha matsapa n'izay zavatra nazavain'ny
i Kevin tey zay ve toky oy tena misaotra anao tsapa mihitsy zany azo tsapahintànana satria misy tondro ane zao avoakan'ny banque mondiale ohatra tsy afeniny zany za moa verina am'le hoe rafitra teo foana satria rehefa tsy vitan'ny mpanatanteraka ny asany ny gouvernement sy ireo miaraka aminy tokony andraindraikitra ny parlemanta inona ny tiako hiaviana de tsotra hoe ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka malagasy mihitsy zany raha fitinina le resaka teo de tsisy tokotanina mihitsy tena sahirana ny hoanina androany efa hitrosana raha fitinina fofole izy le tondro anankiray zany zao de efa namoaka hoe moins 7% zany zao ny arikarena fobe Madagasikara zany nefa midika sady fa tena hoe miletika ny firenena malagasy ahoana ny fomba narainana an'io tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana raha 7% mahery mihitsy ara ny arikarena raha tamin'ny 2009 tonga teo izy 2008 faraparan'iny teo izy mandrapatonga ny andro ato miena foana le arikarena fobe zany hoe zay zany tondro tsy azo elana ary tsy afaka ny foronina manambara fa tena resy ny vahoaka malagasy ary tena mahantra ny firenetsika ka zay mba tiako hiaviana hoe mba miantso anareo parlemanta solombavambahoaka ianareo sénateur mba raisy reny andraikitrinareo manoloana ny gouvernement io tadidio tsara fa nisy fotoana zay PPN niakatra ambony be nandray mbola tsikaritra ihany nandray décision filoam-pirenena zay isorana anao andriamatoa filoam-pirenena Jaina Andry Rajoelina nisoloana ny ministry ny varotra anatin'ny 3 andro sy ny anina misy zavatra miova andrasina hatramin'izao anahirana mieritreritra an'le izy na ny ministry ny minina hatramin'izao tsy mbola voatendry ihany ko satria nipetraka 3 andro sasy tadidiko izy zay nefa harem-pirenena no anina manahirana be ve mitady an'le manam-pahaizana malagasy hiaro ny arentsika zay antoko ny hoavin'ny taranaka faramandimy zavatra ohatr' zany mila andraisana andraikitra satria zay le lalam-pandroena zay misy fahefana 3 samy hafa miavaka tsara hoe mpanantanteraka ny rafitra pitsara ary ny mpanao lalàna ka eo ihany koa ianareo mialatsiny nareo manamboninahitra ianareo generaly zoko be ajainy ianareo lolavina tapony loha jereo re vahoaka malagasy jereo ny mpiray tanindrazana fa samy malagasy isika arovo ny harem-pirenetsika ireo fa tsy hoe nivoaka foana zao volamena zao nivoaka foana le vary ne tsy maninona le vary ampidiriny tsy fandanjany zany tsy andraikitry ny fanjakana ny anafatra vary eny rehefa tonga amin'ny filova moa mbazareo vary ny vahoaka malagasy afaka mizara vary ny filohatsika fa zao tsy ny fandanja zany meo andreo mpandraraha madinika ireo tokony homena ny mpanaraha nify misehatra momba ny resaka hoe fanafarana vary ohatra rehefa tsy vita ny manome masomboly araka le resaka teo manome asa fitaovana manome tany hoan'ny tantsamina kapeny mihosokafy ny fandrarana momba mivary eto Madagasikara de anjaranao fanjakana no manara-maso an'ny kalitaony zany fa tsy nde hivarotra vary ianao na nde hizara vary masaka mahamenatra ane zany ve ny atao eto mandavataona firenena no entiny hizara vary masaka hizara vary tsy teny amin'ny kalitaony azy satria zay moa zany mety hoe sahaza ve sakany volatsika ve sa avy amin'izy aloatra zavatra ohatr' zany raha oza hoe zay za tsy hiteny hoe mahazo noty ny fitondrana am'izao fotoana zao afaka mame noty ihany hoe mahazo fa samy manana ny andrefesany azy fa oza hoe raha ny moins 7% ny arikarena fahobe tsy mahazo noty ny fitondrana zay fotsiny de efa midika tsy mahazo noty satria miena isatona miena isatona Kevin misy anam-pitankelana zay hoe Kevin indrindra fa resaka fa arikarena fahobe zay io tsotra be zany io raha amiko be da be ane ny tany tsy miasa eto Madagasikara fantarantsika nefa vary ny foto-sakafo malagasy vary ny foto-sakafo malagasy ny tany be da be afaka ambolena na anaty rano
na tanety inona ny tsy motivena an'ireo tatsara eo averiko foana meo tracteur reo meo omby reo meo angady reo meo ertry reo de mivoaka le résultat tsy mipetraka any am'le 7% le 7 ina misy teo -7% ny arkarena malagasy ozy izy teo ma tsy mipetraka am'zay fa miakatra ho azy tsy anao eny ambony latabatra mampiakatra an'io fa miakatra ho azy io rehefa tatsao any miaina tatsana rehefa voko tsy mangalatra nona izy matoa mangalatra tsisy tatsa zany nona izy matoa mangalatra ka zay zavatra iny tiako tena nanapiko an'izay hoe reo apio reo ina nanampianareo jereo zay tamin'ny malalaka any fa tsy kolonela retiretina andeha marimaritra tanana bongolava any général retiretina maritra tany any mialatsiny mpitondra fanjakana taloha retiretina marimaritra tany any de amiana sena fotsiny le voaka malagasy de matahotra zany misy any reny tany reny jereo daholy be da be ny tany malalaka ohatra anafatry bongolava asany reny de miakatra ho azy io vary io de tsy manafatra raha itehiteny amako de ny hoe ohatrany hoe mamierina ny lasana hoe sanatria andesoka fa nisy teny tam'izany fotoana zany hoe tsika indray manafatra vary tsika indray no amme vary tsika indray mampindrana ny komoro hoe ohatrany hoe mamierina ny zavatra lasa mifaninana amy ratsy fa ndreo vahaolana foana nyjerena ka le vahaolana teneniko a jereo reo tontolo ambanivohitra teo zao nandeha be le hoe manampy any tatsa de mba nijery akaiky mihitsy hoe ina le anampiana any tatsa masomboly za tsy hoa tsy manaratsy elo hoe masomboly tsara masomboly fa tsy ampy zany masomboly atao inona fotsiny eo zany mihina tany izy mila zezika izy mila miasa io tany io fa tsy hoe masomboly de alatsaka ao de maniry mila miavy izy vity zay zavatra zay voky ny kibony manana ambombavy izy mianatra tsara ny zanany milamina ny fiarahamonina tsisy fandripalemana mikorotarotana zany fa miandry tena milamina fa raha vao zay tsy mety reo tsara ty Antananarivo mijanojana te zay elaela fa boiro hoe tsy valy baro etsy misy manendaka trindronantsy eroa misy mampatahotra ny anton'izay de nina be da be le sommery be da be le tsy miasa lasa manaonao foana le vahoaka malagasy satria tsy miasa tany mety ery ana amy zavatra tsy mamaika ny mamaika le fitondrana zay tena lasa manisa midina periférika mialatsiny vidirako kely periférika zany ny zavatra mamaika ina ny tombontsoanao am'zany reo faritra be da be reo aloha ampitambaro daholo aloha reo ahoana nampiakarany olona vanambanja ny olona vany amin'ny INR 13 iny ahoana nampiakarana alan'io zavatra io lalana io zany aloha jereo daholo aloha zany ahoana nampiakarana ny olona akaikina mainty rano lalana roty mainty rano iny aiza ny akitra tokony sopotro malagasy ny sopotro madagasikara zany no mamaika eny are angambany amarantsika fandarana angambana ivelona kely resaka amin'ny dina tokony ena vetivety atsoatsy efa ho avy ny fifidianana tena efa anisan'ny ambetiny resaka foana am'izao fotoana zao fifidianana somary tsy tomomba rehefa mba tsy teneko hoe tsy tomombana mihitsy na tsy tovikevitra ny fanomanana ny fifidianana io inona sinona ny tokony atao satria amin'ny ankapobeny betsaka ny tsy afapo ny fanazavanareo amin'ny raha lateo tafiditra anatin'izay daholo hoe betsaka ny zavatra tsy mahafapo ny olona am'izao fotoana zao ho avy ny fifidianana afaka heritaona mahery eo inona ny zavatra azo sosikevitra azo ny dina tokony ena mikasika an'izay de rehefa aveo ihany keo avadika atao amin'ny Kevin le izy ny sosikevitra angamba de mahitsy raha vao aloha ny seni sosikevitra ngezay angamba zay faharoa avondrony daholy mpisehatra rehetra makasika ny fifidianana io tokony isy fionam-be pirenena mihitsy zany aloha zay vao miroso de ao no mandinika hoe inona ny atao mba tena hoe avan'ny vahoaka le fahefana rehefa aveo mba hoan'ny vahoaka le fahefana rehefa aveo tena mipetraka marindrano tsara satria averiko indray maneny ena rafitra ihany rafitra lalam-pandrinana najaina ny fianiana najaina miaraka amin'ny baiboly tsika kristianina malagasy ozy ihany maro misy eto Madagasikara malagasy tsika apetraka ihany koa zay rehefa mipetraka ny rafitra ahoana indray le vina ny filoham-pirenena zay hipetraka eo ajaina ihany koa iza ny manara-maso an'iny de averiko ihany hoe misy parlement ao zay ny angatahako rehefa mipetraka zay zavatra zay misy fikonan-doham-pirenena eo zay vao tokony roso satria andeha amitsy izy foana io de fary ny korotana ny tranga eto
efa nisy fandeferana be ny teo hoe tsy teny aho hoe fitaovam-piadiana tsokosoko mahery vaika i raha malala ny zavatra nisy tamin'ny fotoana ny fandeferana lehibe zay nomena andriamatoa président Marc Ravalomanana zay fanana tamin'izay isaorana anao andriamatoa président ny amin'ny fandeferana fitiavana tsy sindrambandrika teto Madagasikara fa ianao lany ianao manaja anao président zavatra ohatr' zany a no mahatonga an'io arikarena milatsaka io foana satria tsy maro toerana ho any aza i foana tsy maro toerana le fitondrana ka ho an'zay te hisehatra amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara zay latsaka olom-boafidy zay karakara momba ny seny zay karakara momba ny fampandrosoana Madagasikara na civil io na miaramila na mpandraraha io na iza tsy androso mihitsy tsika raha tsy rahavana mihitsy aloha io zavatra tena hoe mamoa fady lisy mpifidianana tsy manjary itsony sady efa fotoanany zao hoe zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy hoe anina fa efa manakaiky le fotoana ao anatin'ny fikarakarana zao ataovy amin'ny hitsiny ataovy amin'ny zavatra tokony hitondrana ny vahoaka sy ny firenena any amin'ny fampandrosoana le zavatra atao zay ngamba no sosikevitra misy anampina kely an'izay hoe kevinana dia hitako eo raha somary efa fenifeny any ary izy nanampiako an'izay ngambany de tsotra nareo amin'ny membre ancienne hita ainy vahoaka malagasy io ataonareo lalovanareo aina ozy a miankina aminareo no avy ny firenena dikan'izay zany a raha mahatsapy anareo fa malagasy mitovy aminay mahatsapy anareo fa manana taranaka to amin'ity firenena manitsika ity de ataovy amin'ny mangarahara le fifidianana zay nga many anapiko an'izay tsisy akoatra an'izay olombelona nofo raha isika ary mahakristianina antsika de ndeha teneniko farany hoe matahoran'Andriamanitra fa ny zavatra ampiaranan'Andriamanitra de mipetraka amin'ny fahamarinana foana aina ainy vahoaka malagasy milalovanareo zay nga mana momba ny senita iny ary de zay ihany koa ny amaranantsika nyity fandarana ity ampatsivina ihany mpikambana tanora tiako Madagasikara no vaintsika tato anatin'ity fandarana ity avy any amin'ny faritry tasy sy faritry bongalava nararotina kely ny fandalovanteto Antananarivo de mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de mametraka ny veloma finaritra tompoklasy tompoko vavy